Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsevantsika amin'ity androany ity dia mahakasika ny fahasarotam-piaro. Betsaka amin'ny lehilahy sy ny vehivavy tazana ankehitriny saro-piaro amin'ny vadiny. Ary betsaka ihany koa ny olona mety manome tsiny azy ireo noho izany fahasarotam-piaro izany. Saingy manazava ny manampahaizana anankiray miteny manao hoe ny fahasarotam-piaro izy dia tsy midika ho tsy fahatokisan-tena, fa ny fahasarotam-piaro dia fihetsika voajanahary ao am-pon'ny olona anankiray anehoany fa tiany ny vadiny, ary tiany ho azy irery ary mandrakizay izany olo tiany izany. Ary amin'ny finoana Islam raha teo dia mampirisika ny lehilahy mba ho saro-piaro amin'ny vadiny. Niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama amin'ny hadisy manao hoe la yadkhulul jannata dayyus, tsy hiditra amin'ny paradisa velivelo izy ny lehilahy zay tsy mba saro-piaro. Tsy mba saro-piaro amin'ny fomba ahoana? Raha misy lehilahy anankiray mahatsikaritra na mahita fihetsika hafahafa ataon'ny vadiny amina lehilahy hafa, na lehilahy manao fihetsika hafahafa amin'ny zanany vavy, amin'ny anabaviny, nefa izy tsy mba saro-piaro akory na nihetsika akory ny volomasony manoloana an'izany fihetsika hafahafa zany, na nanadiady, na niteny, na nampitandrina an'ireo anabaviny sy ny vadiny sy ny zanany vavy, dia izay ilay voateny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama tsy hiditra ao amin'ny paradisa mihitsy. Satria ianao lehilahy no tompona andraikitra amin'ny vady aman-janakao. Saingy rehefa saro-piaro kosa ny olona anankiray, na ny lehilahy zany na ny vehivavy, dia aza atao diso tafahoatra loatra. Satria ny zavatra rehefa misy teny hoe diso tafahoatra dia efa niopefy izay, mihoatra amin'ny normal izany zavatra izany. Niteny ihany koa manampahaizana anankiray, ny fahasarotam-piaro izy dia tahaka ny rano sy ny voninkazo. Raha ohatra ka betsaka loatra ny rano dia mety hamono an'izany voninkazo zany. Raha tsy ampy rano kosa izany voninkazo zany dia mety ho tsy zarizary na mitsilopilopy ihany koa. Tahaka an'izany ny fahasarotam-piaro. Tsy azo atao betsaka diso tafahoatra ary tsy azo atao tsy misy na kely, fa ataova amin'ny antonontonony ary mahaiza mandanjalanja ny fahasarotam-piaro. Fa ny fahasarotam-piaro tsy henatra, ny fahasarotam-piaro tsy ratsy, ny fahasarotam-piaro dia takiana amin'ny olona anankiray mba ahafahany mitazona ny zavatsoa, ahafahany mitazona ny vady aman-janany, ampilaminana, ampitiavana ary miaina ao anatin'ny fahalalana izy ireo eto ambony tary, ary inshallah mbola hiara-iaina izy ireo any ankoatra. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, atao j'aime fa mbola betsaka ny zavatra zay ho resantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.